Ivinany toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy faharoapolo ny volana May hatramin'ny talata faha 20 ny volana May amin'ny 9 maraina. Raha ny mahakasika ny alin-drano dia saika efa mipaka amin'ny amorontsiraka avoany andrefana atsimo andrefana atsimony nosy ny alin-drano izay ateraky ny tsioka atsimo mety mahatratratra any amin'ny 4 metatra moa ny onjan-dranomasina ho an'ny morontsiraka atsimo sy atsimo andrefan'ny Madagasikara ary manodidina ny 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra kosa ho an'ny morontsiraka avoany andrefan'ny nosy. Mety toetra izay hatramin'ny rapiso anoany ny eo anelan'elan'ny tanjona vilanandro sy morombe ary mety hitatra hatramin'ny rapiso ariva na rapiso atoandro kosa ny eo anelan'elan'ny morombe hatrany Tuiliara. Ny morontsiraka atsimo sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara kosa indray dia tombanana miatra manomboka an'io eo anelan'elan'ny Tuiliara hatrany farafangana ka mety hitatra hatrany amin'ny alarobia anoany izay. Ny alin-drano kosa dia tombanana hitatra miandalana any amin'ny morontsiraka ny faritra atsinanana analanjorofo ary ny faritra Ambatsoa manomboka rapitso tolakandro ihany ary tombanana hakasika ny morontsiraka Savasy Diana kosa manomboka ny alarobia faha 20 ny volana May ary ny alin-drano ao anatin'izay moa dia mety mahatratratra any amin'ny 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra tombanana hatratra hatramin'ny 4 metatra ho an'ny morontsiraky ny Savasy Diana ka manoloana izay rehetrarehetra izay dia entanina hatrany ny ponina amin'ireo morontsiraka voakasika rehetra mba anaraka hatrany vaovao mahakasika ny fivoarany toetry ny androntsika. Eo ihany koa moa zany ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa tokony mba hisoroantsika ny loza mety ho ateraky izany alin-drano izany. Izay ny mahakasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjona Vovaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Anorana malefaka miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ny avy mionja dia 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Anorana malefaka kosa na anorana miatoato ho an'ny tanjona Angotsy hatrany Manoro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Anonjabena ahery ny ranomasina ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra any amin'ny afaran'ny fepitoana noho ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Manoro hatrany Taolagnaro kosa indray anorana malefaka miatoato ary ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 80 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora hatratra 730 kilometatra isan'ora kosa rehefa manalavitry ny morontsiraka. Ahery ny ranomasina ka ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra hatratra 3.5 metatra manakaiky ny Taolagnaro isy ny alin-drano avy any atsimo. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 730 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ao anatin'izay ka ny avy mionja anodidina ny 3.5 ka hatramin'ny 4 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo. Morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa indray tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankapoa ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora. Ahery ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 metatra hatratra 3 metatra ny atsimony Tuiliara noho ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Tanjona Ankapoa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro balika ny masoandro ary ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ka ny avy mionja manodidina ny 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Vilanandro hatrany Analalava kosa indray balika ny masoandro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 80 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora hatratra 730 ka hatramin'ny 570 kilometatra isan'ora kosa ny eo anelan'elan'ny Mahajanga sy Analalava. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Ho an'ny morontsiraky ny Analalava hatrany amin'ny tanjona Vovaomby balika ny masoandro ary avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 80 ka hatramin'ny 730 kilometatra isan'ora. Mety iovaova indraindray manakaiky ny Nosy-be amin'ny atoandro ka ho 7 ka hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy mionja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso
roatra amin'ny 5 andro mialohany hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo, iray hatramin'ny 2 andro mialohany hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena, efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Hialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.